Andeha itsika ity lohahevitra anankiray indray dia hoe ny finoana sy ny tsy finoana sy le hoe dia tonga zanak'Andriamanitra ianao. Manasanao mpitiavana indray hiaraka anohy ny dindinika efa mahazatra antsika isan'andro. Ry mpiara-midinika amiko a, tena raisiko fifaliana hatrany hatrany ny miaona aminao ao amin'ny toerana izay misy anao na izy misy anay misy anao sy misy anay dia ifandray amin'ny alalan'izao dinidinika izao sika ka dia atolotra antsika mpifaliana mpitiavana ny arahaba feno firarian-tsoa ka engany ny tontolo andronao dia ho tontolo andro ihany kafan'Andriamanitra fitahiana manana ambiampy ary rina ihany koa ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Hivavaka sika alohan'ny andiniantsika izao lohahevitra izao. Andriamanitra rainay eo, tonga indray zahay andinika ny teninao. Tonga indray zahay hamakafaka koa mangataka anao mba hamela ny heloka. Misaotra tamin'ny fitantananao anay rehetra satria tsy hainay ny aneo ny fisaoranay anao satria Andriamanitra mahagaga ianao. Misaotra tamin'ny zavatra rehetra koa ankehitriny dia mangataka anao mba anadio anay ianao. Ary aoka ny fanahinao masina mba ampitoerinao aty amponinay sy ampony izao mpiara-midinika amiko izao mba handraisanay tsara izany teny izany. Nivavaka tonoana izay angatana aminara Jesosy. Amen. Andeha itsika hijery lohahevitra anankiray indray mikasika ny amin'ny ny finoana sy ny tsy finoana. Hojerevantsika eto indray ny amin'ny ny finoana sy ny tsy finoana satria araka ny dinitsika tamin'ny lasa dia nisy tonga teo aminazy Jesosy, tonga teo amin'ny olona Jesosy fa tsy nalay azy izy ireo fa inona ny antony fa nahoana ny zavatra nitranga. Ao amin'ny filazantsarany izao na toko fahatelo ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia izao no voalaza ilay teny mikatramin'ny andininy fa raiky amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao ny tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy elohana fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloko rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao no mazava fa naleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankalala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa andao hita miharihary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Ry mpiara-midinika amiko to manao mizara sokajy roa ny fahitana ny zanak'olombelona eo amin'ny filazantsarany Jaona. Dia ny fizarana voalohany dia ireo izay mino an Jesosy sy manaiky azy ho Mesia. Ary ny fizarana faharoa dia ireo izay mena tombontsoa mba hino kanefa nifidy ny tsy hino. Amin'ireo sokajy roa ireo dia tia-meraka fanontaniana aminao hoe iza amin'ireo, aiza amin'ireo no toerana izay misy anao. Tao anatin'ilay sokajy voalohany ireo raiky ambin'ny folo tamin'ireo mpianatra Jesosy. Ao anatin'izany ihany koa ry Nikodemosy. I Nikodemosy moa dia ireo tonga tsikelikely tao amin'ny finoana. Nanampy ireo raiky ambin'ny folo ireo ihany koa ireo ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Tahaka izany koa ilay jamba nositran'i Jesosy sy ilay jamba hatrany an-kibony reniny. Ireo sokajy voalohany ireo dia ireo izay tena nandray an Jesosy, naneho ny fomba fiainany tamin'ny fifandraisany tamin'i Jesosy. Ireo zany dia nandray tsara tonga pino izy ireo. Ireo le sokajy voalohany ireo dia nandray an Jesosy fa tsy nandositra. Nandray an Jesosy sy ho fahazavana nitondra famirapiratana teo amin'ny fiainana. Ary ireo sokajy voalohany ireo dia tena nino ka tonga zanak'Andriamanitra. Zay le sokajy voalohany. Ireo le sokajy voalohany.
zay na tonga ny jaona manao hoe izay rehetra nandray azy dia minihery ho tonga zanak'Andriamanitra. Le sokajy voaloha zany dia ireo sokajy ireo naneho ny fiainany mihitsy, naneho ny finoana an' Jesosy teo amin'ny fiainany. Fa le sokajy faharoa kosa dia izao ireo fariseo sy ny mpisorona be, ireo zay tsy nety nandray, tsy nety nino takan'izany Jodasy. Tandremo fa mety ho tafiditra amin'ny sokajy faharoa koa izaho ianao raha tsy mitandrina, satria ilay sokajy faharoa ndray dia izao mba manatona an' Jesosy ihany izy, tsy manatona an' Jesosy mba hamonjy azy, fa manatona an' Jesosy kosa hiady, hitsikera, tsy mety mino an' Jesosy. Ary sokajiana ho tiany maizina izy ireo fa tsy ny mazava. Ho azy ireo dia sarotra aminy anaiky izay teny ambaran' Jesosy. Raha miteny zao Jesosy manao hoe izaho no nisiam-piainana, raha miteny ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny teny dia tonga nofoka no tamintsika, le sokajy faharoa tsy manaiky an'izany. Le sokajy faharoa dia mitsangana mandrakariva mba hitsara an' Jesosy, hanameloka an' Jesosy, hanenjika an' Jesosy. Le sokajy faharoa dia tena tsy manaiky an' Jesosy ho Mesia, tsy manaiky an' Jesosy ho lay Andriamanitra tonga nofoka nonona tamintsika. Zay le loha hevitra. Kanefa ny apôstôly Jaona dia tena nampiasa miverimberina amin'ny teny eo amin'ny foana hoe finoana, ny finoana, ilay atao amin'ny teny grika manao hoe pisteo. Vera matetika eo amin'ny testamenta vaovao, ao amin'ny loha hevitry ny Jaona moa dia mampiasa an'izany mandrakariva, satria ny finoana dia zava-dehibe eo amin'ny fiainana kristianina. Ary asa iray izay tokony ataontsika ny fahatongavanao mpino an' Jesosy, ary ny finoana an' Jesosy dia tokony aseho amin'ny fomba fiainana andavanandro, fa tsy hoe ny fiankinako amin'ny fotom-pinoana anankiray tsy akory. Satria tadio tsara fa raha vao tsy hainantsika ilay finoana an' Jesosy dia aoka fantatsika fa Satana koa mba milo an' Jesosy. Amin'ity androany ity dia tiako ny ampahery anao ny tombontsoa amin'ilay sokajy voalohany, dia ozy hoe izay rehetra nandray azy, izay rehetra nino an' Jesosy ka dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ianao ilay ho tonga zanak'Andriamanitra raha mino an' Jesosy ianao. Koa ny fanontaniana tiako apetraka indray, raha andeha hiatrika ny adidinao sy ny tontolo andronao ianao androany, fomba ahoana ry no mba hanehoninao ampiarabelona aminao ny finoanao an' Jesosy? Amin'ny fomba ahoana no hanehoninao ny fanekenao an' Jesosy ho Mesia sy Andriamanitra? Andao mpitoviana ny fomba fijery, ny fomba fanao, andao asehontsika eo amin'ny fomba fiainantsika izany finoana an' Jesosy izany. Dia hanampy anao Andriamanitra, anomeanao ny fanahiny izy ka hitandrana anao, ary ianao dia ho raisiny ho zanak'Andriamanitra. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao anao indray amin'ity androany ity, satria ianao dia zanak'Andriamanitra, afaka aneho ny finoana amin'i Jesosy amin'izay toerana alehanao sy amin'izay olona mifaneraserananao amin'ity androany ity. Andriamanitra ane hitahy anao sy ny ankonanao amin'izany fanapa-kevitra, zany faniriana lalina sy tsara izay ho tianao ho atao izany. Andeha hoentsika ambavaka nefa zany fanapa-kevitra izany amin'ity androany ity. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao zahay no mifitiavanao anay ka afaka nandinika izany teninao izany zahay. Dia apetraka ampelantananao ary ny tontolo andronay androany. Aza mafoy na mahasaraka anay, aoka mba ho hitan'ny olona fa mihinanao zahay, ary aoka ho hitan'ny olona fa zanakao zahay, ka mba dia asehonay eo amin'ny fomba fiainanay izany mahazanaka ao anay izany, asehonay eo amin'ny fomba fiainanay fa mino anao izahay.
dia tantany izahay amin'nara kristy nangatana ny vavaka amen.